olona 20 avy amin'ny fiangonana 23 ato agnatin'ny distrikany Antsiranana no nisitraka ny fiofanana ompanentana ao agnatin'ny vondrona antsoina hoe fiafi na finoana azo avy amin'ny fianoana tamin'ny alalan'ny fampiasana ny radio proclamer ny 7 febroary 2024 lasa iny izay fiaraha-miasa tamin'ny FMBM na ny fikambanana mampiry ny baiboly malagasy eto Madagasikara. Ankoatran'ny fitorenan'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fitsidihana tokantrano, conférence, séminaire sy sisa dia isan'ny zava-dehibe ihany koa ny fanapariagna ny soratra masina amin'ny alalan'ny fianoana ka ity fiafi ity no isan'ny fitaovana hoentina hanatanteraka izany. Ny FMBM fikambana mampiry baiboly malagasy dia manana fampelezana soratra masina amin'ny endriny maro samihafa. Anisan'izany natao hoe fiafi. Ao anatiny natao hoe fiafi tetikasa anankiray io finoana avy amin'ny fianoana. Izany hoe misy natao hoe proclamer dia miaino avy amin'iny izy miteraka finoana ho azy. Miofan'izany izay miany mahakasika an'izany fiafi izany. Misy mpanentana manodidina ny 750 no miofana tato. Ireo mpanentana ireo amin'izay rehefa mahazo an'ilay fiofanana mahakasika an'ilay fitorian'ny filazantsara amin'ny alalan'ny tetikasa fiafi, atonga ny olona ino an' Jesosy, handray an' Jesosy, ary atonga ny olona hitombo finoana amin'ny Jesosy dia hampiasa izany any amin'ny faritra misy azy izy, any amin'ny tanàna misy azy. Rehefa tonga any izy dia hampiatra ilay raha azony ihany, azahoana mitovy amin'ilay filazantsara. Tsy mampiasa baiboly izy amin'izay rehefa tonga ilay fanentanana fa mitandreny ny olo jiaby ary avy amin'ny alalan'ny fitandrenesana mitombona ao amin'ny finoana. Dia izay zany zao ny asa tena miandry zareo rehefa miala veto zareo andeha ho any. Mitovy ny filazantsara ho an'ireo izay tsy mahay manoratra, tsy mahay mamaky teny fa manana sofina kosa afaka mitandrena. Nefa natokana ho an'olo jiaby ilay izy, na mahay manoratra na tsy mahay manoratra, fa atao izay fomba hitombony olona amin'ny finoana amin'ny alalan'ny tetikasa fiafi. Hatreto dia testamenta vaovao no voavokatra ato agnatin'ity radio proclamer ity araka ny fagnazavana. Ny antony dia mba afantaran'ny olona rehetra momba ny filazantsara ny Jesosy sy afantarany misimisy kokoa ny momba ny Jesosy Kristy araka ny fagnazavana nataon'ny pasteur Rakotondramanana Fenisoa mpampiofana fiafi hatrany. Aloha izany no mbola tsy maintsy miandry fotoana ary miandry valiny, valim-bavaka avy amin'Andriamanitra isika izay fandaharan'Andriamanitra fa natonga ilay testamenta vaovao aloha izany no atao any anatin'ilay fiafi, izany hoe Jesosy Kristy no mivantana mihitsy satria tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tsy nisy baiboly fa Jesosy mihitsy no nikorana mivantana tamin'ny mpianatra, tamin'ny vahoaka maro dia nitombo finoana ireo ka nanaradian'i Jesosy. Noho izany alaina ny testamenta vaovao izany Jesosy mivantana mihitsy izany nivolana hitombony olona amin'ny finoana. Fa ny aoriana kely angatahana amin'Andriamanitra ho avy izany raha ohatra ka mbola sitrapon'Andriamanitra ny anontany. Natsapa ho nahazo tombony ireo izay niatrika ity fiofanana ity. Anisan'izany Ilioka Zafilaza Julien avy amin'ny fiangonana Loteriana Malagasy sy Lutèce Martin avy amin'ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fahafito. Atao zegny mba taloha zaho tsy dia nahafantatra mikasikasika ny baiboly ary tsy dia mahavita mamaky baiboly koa. Fa noho ny fahazahoana an'ity radio proclamer ity zegny dia manampy bebe kokoa ary mandrisika ahy hanao hamaky ny tenin'Andriamanitra satria ato amin'ny alalan'ity radio ity zegny no ahafahako mampita ny zavatra zay tiako ampitaina amin'ny namako na ny kristiana zay mbola tsy mahafantatra bebe kokoa mikasika an'Andriamanitra. Fa manentana antsika raha misy ny fiantsoana zay ataony mampely baiboly amikasika ny formation ny fiafi dia mitongava tompoko fa tsy ho disanjara ny olo. Fahitako ilay fiofanana zegny tegna ny ilaigna dia ilaigna satria nampianatra indrindra ampivoatra ny fitorana filazantsara avy amin'ny alalan'ny feo mba ahafahan'ny olona izay tsy afaka mamaky teny ary ny olona izay tsy mahita nefa mandreny amin'ny filazantsara. Anao ezaka zegny ampiatra amin'ny fiangonana indrindra anompo ny amin'ny fiofanana amin'ny fiafi indrindra ampita ny fahalalana izay efa nivoziny teto amin'ny fiangonana ary indrindra mba tonga ny olona izay tokony handray azy no tafitany izy ireo ny afatra indrindra andray ny filazantsara izy ireo na dia tsy mariny amin'ny alalan'ny fizahavana fa mariny amin'ny alalan'ny feo. Saivigny fa ny tanjony fikambanana mampiely baiboly malagasy eto Madagasikara na ny FMBM dia ny Madagasikara eniky ny fahalalanan'i Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina. Ankehitriny dia 570 mponina eto Madagasikara dia kristianina avokoa, 250 kosa ny olona izay mbola mandala ny fomban-drazana ary 300 izy ireo
dia pino Islam araka ny fagnazavagna nataony avy ao amin'ny fikambanana mpampihely baiboly malagasy eto Madagasikara.